Bonjour daholo, miarabantsika indray tafahoana soa eto amin'ity chaîne TikTok ty androany alakamisy raha natsikaritra dia tsy nisy omaly ary ngambany tsy hoe ngamba fa tena zay misy isaky ny alarobia zany dia tsy possible ny afahantsika manao chronique du midi satria misy programme zay tsy mety mihitsy zany ny alarobia. Donc zany en principe tafatsika foana en principe le conditionnel est de rigueur lundi, mardi, jeudi, vendredi. Reo zany no hoasitsika ny live ny chronique du midi zay filazatsika azy. Ny thème tsika androany dia thème somary mafapana délicat le hoe fa iza no andrasan'ny nosy. Inona nahatonga nifidy an'io loha hevitra io resahako eo rehefa avy eo fa patsahivina antsika zay mpanaraka ny live chronique du midi fa nyty chaîne TikTok ty dia mifandray amin'ny page RGL en Facebook zay misy ny fampianarana rehetrarehetra zay ataoko ary ny chaîne YouTube ihany koa Jean-Luc Ramanatombosoa ny anaran'ilay chaîne YouTube ao daholo zany ny archive rehetrarehetra ny amin'ny vidéo PDB anisan'izany ohatra mety be ny mpitady azy fa tsy mahita le hoe perversion narcissique, ny fitsaboanany ratrany lasa, ni de l'enfant en roi à l'enfant Dieu, ny zanaka lasa Dieu lasa tsy refesa mandidy, BDB tena amanjatonjatony vidéo efa mandehany de manasa anareo hoany ao koa zay mampiasa Spotify de misy podcast maromaro ao anatin'ny Spotify misy an'ireny fampianao ohatra hoe misy la synchronicité de Dieu, le trio du mal, voilà betsaka izy any. Donc zany an'izy fa ny antony azavako zay eto amin'ity chronique ity tsika tsy manao fampianarana fa sensibilisation. Tiako hiavaka tsara zany fa maninona ohatra zao le freestyle ary amin'ny Facebook isan'andro arakaraka ny fahafahana dia question réponse freestyle zay anarana zany hoe question réponse miainga avy amin'ny fanontanianareo. Fa ny androany ny ty tsy ny androany zany fa ity système na chronique TikTok ty dia sensibilisation satria afaka mandray anjara nareo fa surtout misy sensibilisation tiako aptay. Ankoatrizay dia miorganiser koa zay conférence ho an'izay mila fikambanana fiangonana olotsotra raha misy thème BDB ao ka liana nareo ho amin'ny fikambananareo na tokon'olona na ohatr'izany dia afaka manoratra aminay. Misy ihany koa ny moyen afaka manao retraite spirituelle aty aminay, misy retraite familiale, retraite personnelle, retraite par groupe, retraite familiale, retraite karazana probleman'olona resaka tsy nanao deuil BDB zany ka indray de tena mila mipetraka sur place pendant un week-end, vendredi, samedi, dimanche, vendredi hariva zany, samedi de dimanche miafara amin'ny culte miaraka amin'ny fiangonana zay misy anay eto. Zay mila zay koa dia afaka se renseigner aty aminay. De farany dia hijanona ny am'izay ny amin'ny resaka coaching na accompagnement personnalisé dia misy condition le izy satria asanay izy ohatra mitovy amin'ireny hoe manao consultation any amin'ny psy reny dia fantatrareo ny dikan'izany. Zay ngambany hoe lafa irositsika am'le hoe iza no andrasan'ny nosy. Inona nahatonga an'ity nahatonga anazy nanapa-kevitra hoe resaka momba an'ity dia ny suite niny parcours ny Barea iny nanaovako vidéo tandroany izy iny tao amin'ny page le hoe impossible ne met pas Barea. Efa atao anatin'ny ho anareo zay mety vao vao manaraka de bazareo keo fa misy capsule vidéo nataoko atao amin'ny chaîne TikTok ato hoe impossible mais pas Barea, la mentalité Barea inona ny tiana lazaina miny fa ny point de départ zany de le aventure ny Barea ty zany hoe
nasongadiko tao anatin'izay zavatra zay hoe ny clé de réussite ny Barea hatramin'izay fa tsy vao zao fa avy eo nisy fotoana ny totongana ny Barea fa iny zany karazana ohatrany hoe échantillonnage laboratoire de référence ahitana taratra koa ny mentalité ny gasy zany hoe mety ozinareo hoe ka iny hoe baolina fotsiny non iny zany no ohatra hoe vitrine afahantsika makataratra ny fiainan'ny fiarahamonina sy akana inspiration dia ny analyse nataoko de ny hoe raha natadidinareo ny situation mitovy tsisy valaka tamin'ny succès ny Barea voalohany sy ny succès Barea am'izao ny situation raha matadidinareo efa nisy documentaire nataony Faneva Ima tamin'ny ahoana ny parcours ny Barea fa ny olona faly fotsiny hoe mahay nandresy fa ny tantaran'le izy de hoe le rony mihitsy no ny façonné ny victoire abandonné par le ministère ny fitondrana de zala no tena namoaka vola posy mihitsy Faneva Ima de nyresaka nandresy lahatra tsirairay reny bandy ny Barea reny hoe il faut se mouiller pour le maillot dia BDB azany tsy navoaray ny prime ny BDB ny olona izay tsy ny considérena ohatran'ireny zareo masany amin'ny club professionnel fa nanana l'esprit de guerrier si hoe travailler dans le silence dans le sang et la sueur averiko nanana l'esprit de guerrier travailler dans le silence le sang et la sueur zany hoe tena nadinondry zareo tanteraka ny titre professionnel any zareo fa hoe tena ao anatin'ny ranomaso sy ra sy atsemboana dia ireny vokany problema rehefa nanomboka nanana notoriété kely am'izay zareo dia nanomboka teo ny tafiditra le virus le esprit de vedette de le asaina etsero de enao ve manao mise au vert enao ve manao préparer match de invité amina soirée satria hoe mba mila manao prestige manao prestation pardon de ny sakafo de ny lanilao de tanareo fa lasa dévier tsy ao anatin'le philosophie tsony hoe dans le sang la sueur et le silence tsy focus am'le izy tsony fa lasa ohatrany distraction le izy zay le izy dia ça n'a pas raté amin'ny sport de haut niveau c'est pas simplement une question de physique na koa question de tactique fotsiny any fa amin'ny sport de haut niveau dia tout est dans le mental ka zay ny atombohan'lay ilay ina mo zany zay ny atombohan'ny ty resakitsika ty ka avela koa n'le resaka baoliny fa iny zany ny créer source d'inspiration hoe manina resahana amin'ny fiarahamonina malagasy any koa zany hoe ny zavatra tsoako ao anatin'le izy de hoe nanana an'lay atao hoe culture du travail et du rigueur le rigorisme ny anisan'ny force mampanankarena ny tanytandrefana akoatran'izy miala tsy antaky atsika hoe manao impérialisme mangalatra amin'ny fomba faravana colonisation iny eo ihany fa ny organisation sy ny autodiscipline ny rigueur enao zany raha vao mandeha amin'ny toeram-piasana dia ny mot d'ordre de hoe la discipline tsy magaga zareo raha mandroso satria tena bien organisé les sociétés rien que dans la discipline izy de fa mahazo gain inestimable io anefany de tena anisan'ny faiblesse tsika angeza be lay goragora lay mandeha ho azy ilay mandeha fazara fa mandeha dia ahoana moa ny afahantsika manao ary zatao mpandrina les cultures de la médiocrité zany no anisan'ny obstacle angeza be ho anitsika gasy culture de la médiocrité le médiocrité tsy resaka hoe fahantrana fa principe le izy ina le culture de la médiocrité hoe tsy de maninona io ataovy tsotsotra eo tsy manana le culture de l'excellence fa hoe rehefa mba tratra fotsiny ny tanjona eo atenatena na le middle na le moyen dia rehefa tratra ny moyenne sy norme tsy norme koa fa ny moyenne de fa ça nous suffit largement
zany atao hoe culture de la médiocrité fa tsy manana ny culture de l'excellence ahoana nahatonga an'izay ho rava le izy tsy hoe fananiny le vahoaka fa nahatonga ny ho rava de ninian'ny panneau politique areto zany de j'ai une don contre tous les politiciens soit zay en place soit ny opposition soit ny efa teo aloha koa ty zany tsisy resaka couleur politique mihitsy fa tena regard d'un citoyen manoloana ny système misy nopotehiny panneau politique io resaka hoe culture de la médiocrité de misoloana ny atao hoe assistana zany hoe assisteny anao zany eo hoe tsy mila miasa be anao fa ataovy eo ihany fa ho assisteny fanjakana ho ampina anao zay le fanampiana dia mivoizina le hoe mamboly voky tsy mamboly voky zay culture zay mipetraka tsara atao anatintsika dia nandetsy kelikely io tsy vitanio ny misoko mangina fa rehefa tonga amin'ny paroxysme am'izay izy zao zany hoe tonga tena amin'ny faratapony dia io izy arahantsika mahita am'izao io raha matsikaritra koa nareo anisan'ny nanapitehana an'io culture du travail satria zay ny resakytsika teto hoe ny gasy ane tsy mana le culture du travail oui fa mila fatariny hoe avezana natonga an'izy io noravana tsika olona tia miasa fa nopitehana le izy de misoloana assistana zany le hoe miandry aide foana dia raha mandinika anareo phénomène de société resantsika tsika tsy miresaka zavatra théorique abeto les tendances le hoe ohatra fotsiny zao mais ohatra hoe les tendances ny atao hoe vendredi magnifique le philosophie an'le vendredi magnifique de hoe satria ny asa mafy nandritra ny herinandro dia ho atotoko amin'ny vendredi io daholo ny vola azoko rehetra nandritra ny herinandro soma tsisy teny hoe rabajoa koa ianao rapasy volako io ka zay tiako anaovana azy justement ridicule be hoe miaritra ny mafy anao juste ilaina ny se divertir sisa fa le mentalité nampianarina nampidina anatin'ny lohatsika de hoe tonga dia lanio ndray andro daholo ary tiako ny ray phénomène hoe satria tsy ny sasarana loatra koa le vola sasatsasany tsy ny sasarana le vola sasasa satria vola azo tamin'ny de mazava ho azy ohatrazay koa ny hampiasana azy io le lazany olo hoe tsy hoe vola maloto akory fa le fomba nazaonan'izy mihitsy tsy naharary anao satria tsy c'est pas dans le sang et la sueur fa amina resaka raccourci fazahoana le hoe bizibizinao zytsika fa avela koa an'iny fa les politiques de vendredi magnifique lasa généralisé ta théorina tsy vendredi magnifique atso fa lasa tous les jours magnifique de isaky ny quartier dia misy paraît-il ataoko hoe paraît-il aloha fa resaka zay fa nifampiresahana tamin'ny olona manao œuvre sociale sur terrain dia misy antokon'olona zay tsy fantatra hoe iza no ao ambadika mampirevo boaikely fotsiny any am'fokotany zany hoe tsy mivoaka posy zany le boaikely fa misy olona mampirevo boaikely fotsiny any am quelque misy karaza tsy izy rehetrarehetra fa misy faritra sasasasany ao Antananarivo ao surtout dia efa misy atokon'olona mpampirevo fotsiny am'izay zany dia tazomina ao anatin'izay le hoe assistana zay hoe zay ny miatoka ny tokan'la zay ny miatoka ny varinareo zay ny miatoka nyzao nareo fa nareo mireve foana zay zany le izy de gangrené le société am'izay fotoa zay ray zay fa roa manarakaraka an'izay ny complicité tena teneniko misy ny complicité ny fiangonana sasatsasany satria nahoana le fiangonana sasatsasany lay mivoy ny atao hoe doctrine de la prospérité dia amiko mitovy amin'ny retsy olona izay mitaiza ny vahoaka amin'ny resaka assistana foana ile fiangonana mampivoy ny doctrine de la prospérité ina le doctrine de la prospérité de hoe mandehana mivavaka fotsiny fa ho hitanao ny voninahitr' Andriamanitra fa hamiratra ianao
zareo tena misy mijery anareo am Facebook e ao anaty Facebook nareo mahita zany hoe tsapako fa misy dépôt d'argent ho avy aminao amty herinandro ety tape amen mety hoe masosotra mamaky an'le izy fa c'est une éducation ampidirina mihitsy hoe asaina miandro eo ianao zany hoe tape amen sasan'zany tsy menatra misy miteny hoe mamofokofona ho any Dubai ianao zany mamofopofona misy business misy olona ho avy iara-iasa aminao fa dia édukena amin'iny le olona matrakena amin'iny le olona reo le théologie de la prospérité izay voizin'ny fiangonana sasatsasany ka mahatonga an'le olona tafajanona amin'ny atao hoe assistana ary tsy manana le culture du travail de mitanjona dia ny migarde an'le olona ao anatina pauvreté mentale aloha tsy mbola resaka pauvreté financière fa iny manaraka ho azy koa zany financière zay zany a fa anakiray faharoa koa zavatra fahatelo constat hitako koa de ty hoe ny fiarahamonina ny firenetsika alohatsika tsy fandainga ary tsy anao secret io ny secret de polichinelle lafa efa samy raha mahita fa eto zany izy ho resantsika mazava ny mitondra ny firenetsika zany hoe ny mifehy ny économie ny firenetsika de ny mafia mody lazaina hoe secteur informel zay mantsy le terme hoe Madagascar ny secteur formel dia tsy mahavelona ny olona fa secteur informel de mody soloana hoe secteur informel fa inona dika le informel tsy manaraka ny voie normale ny lalàna fa maninona no informel io satria misy olona ao ambadik'io no mikadina se an'ilay système financier ao Madagascar de ahoana le système na mafia aza mieritreritra lavitra be tsika le système mafia fotsiny le hoe mampamono olo le drogue sy oui iny ao anatiny fa le système mafia de zao hoe kadinasena daholo ny secteur rehetrarehetra ao Madagascar samy malala daholo tsika fa kadinase daholo ny rehetrarehetra ao na anao vanille ianao na anao menaky ianao na anao ppn ianao na efa kadinase ary fa misy tompony andainga zay miteny tsisy an'zany efa misy tompony io reo secteur reo ary zay le système mafieux de anao zany raha te hiperse sur le plan business am'reo secteur reo de tsy maintsy miprêter allégeance amin'ny grand parrain na grand bonnet izay tompon'le business eo ohatra raha anao menaky ianao de efa misy olona ao amboniny raha anao savony anao de efa misy olona ao amboniny de anao zany ohatrany hoe sous-traitant am'lay système mafieux de iny mahatonga an'izy ho secteur informel de io secteur informel io anefa ny aveo no mifinancer ny politicientsika manomboka politicientsika eto zany ny manomboka hatrany amin'ny maire ny député hatrany amin'ny présidence donc les secteurs informels no état tsy tentsony hoe un état dans un état mais un état au-dessus de l'état aloha olazaina ny zavatra io secteur informel io no lasa un état qui chapeaute l'état donc rehefa zay zany fandehanisy kadinase lay fiarahamonina amy lafiny resaka fiarina dia tsy maintsy sous couvert an'reo gros bonnet ny secteur rehetrarehetra misy ao Madagascar ianao zay anao vao mety mba mahita mangirana ataontsika hoe mety ho ary ireny règlement de compte hitatsika aminana reny modimody lazany nisy nankaratra tare nisy midera fa zay le système hoe mba misy anakiray zany mba nieritreritra hoe hiala eo amban'lay le système de tonga de régleny zarany momba azy fa ny fomba iregleny azy de regleny amin'ny fomba mihaja mody hoe misy dalina nafika ohatra hoe ainy zanao masiky any io e satria o iaho ny secteur public de eo ambany fifehezan'ny informel zay le izy donc zany mialatsiny fa na ny force de sécurité dia mandray ordre avy amin'ny informel tanareo zany le monde à l'envers hoe ny formel dia baikio ny informel ino mahatonga am'lazany zany tsy maintsy atao constat ohatra ny olona marary hoe marary ny firenetsika tena marary ny firenetsika ao anatin'ny atao hoe agonie totale mihitsy
tsy sanatria fitiavana teo hoe ampijalijaly tena na sado ny tena de ilazany manjo fa le izy a ilaina ny mampafantatra ny vahoaka malagasy hoe fa inona moa ny rivotra ianantsika eto ary iza ary inona ny fonctionnement le firenena mba tsy hifamitaka sy hifandainga eto sy hifamandalitra eto tsika ka izao fantanina angezabe zany zay natonga an'le thème teo hoe fa iza no andrasan'ny nosy na koa hoe inona no andrasan'ny Madagasikara ny firenetsika système iova ve mais vous rêvez miaratsy efa anonona anarana fa satria eto mantsy tonga de terre à terre ny voy monsieur Lazare Zaferson sy ny RCR zay tena tsara tokoa le foto-kevitra hoe soso fanovadrafitra mais avec tout le respect que je vous dois monsieur Lazare Zaferson fa iza no mametraka ny rafitra iza no mametraka ny système le système mihitsy ny no efa verrouillé cadenassé ka raha iandra le système iova ho azy tsika tsy hisy zany na nirinifiny akoho oui marina ny anareo RCR hoe mila miova ny système ny rafitra mila miova ny système fa ny problema olona ny nametraka an'le système ary io système io a efa sur mesure ny constitution ny Madagasikara mihitsy efa sur mesure zany hoe ainareo zany sur mesure zany ohatrany hoe za zany zao a andeha anjaitra palitao dia mesurena ny refiko de en fonction ny refiko ny didin'ny patron ataony mpanjaitra fa tsisy mpanjaitra tonga de anao podrefitra zany raha tsy mandrefy alo de ohatra koa ny constitution ny fonctionnement Madagasikara ny système administratif Madagasikara dia sur mesure pour servir les élites sy ireo tompony firenena fantatrareo dolo angambany hoe fa misy groupen'olona zay malaza be am'izao fotoana taloha mantsy nafeny izy io a hoe reo ny tena mitondra any Madagasikara c'est les mafieux donc zany raha tsy sanatria manapidrano anareo amin'ny RCR fa je vous admire amin'ny fananareo vision sy sisa fa oui avant tout ça comment vous allez mettre en place zay le hoe fanovandravitra zay donc zay niany fantaninana analo zany avant de parler de structure de système et de gouvernance il faut parler qui iza no andrasan'le firenena ty na hoe inona no andrasan'ty firenena ty de toy izao ko le izy ka ny force n'reo ataotsika hoe secteur informel misy eo Madagasikara pour ne pas dire les mafieux la mafia zay mitondra ny Madagasikara mitondra resaky hoe tsy resaka gouvernement fa le au amboniny c'est un état au-dessus de l'état dia niazy zany mot d'ordre de hoe personne ne doit toucher à notre gagne-pain pragmatisme anatsika eto fa tsika tsy mandeha aminasaka idéal tokony zao ny démocratie fanajana zon'olombela ny fitsarana radrariny mon œil tout ça c'est un discours tsy mety tsy hoe tsy mety Madagasikara fa tsy mbola antsika tsy mbola antsika hoe fametrahana fanjakana tandalana tsy mbola antsika fametrahana fitsarana ara tsy mbola antsika mbola lavitra atsika zany zay le hoe tsika tsy anao ohatran'ny olona mody fanina fotsiny mody tsy mahita nefa le izy efa hita eo alohantsika io donc ny guerre des nerfs eto de c'est une question d'argent de fric disons les choses vraiment no zany raha tianao ny handrodana système tena lazaka hoe mandrodana système de il faut frapper là où il fait mal là où ça fait mal fa anao tsy mifamita tsy andany andro veto tsika il faut frapper là où ça fait mal et c'est où est-ce que ça fait mal au portefeuille tsy adalana eny va zany manao rehefa hoe nazareo tsy mandany fotoana amina resaka tribunal zany izy fa tonga de amende sy tonga de vola be mialany aminao marary an'le citoyen iny marary an'le olo iny na besaina ohatriny anao rehefa nipoketra anao nikitikitiana marary anao koa donc il faut frapper là où ça fait mal de zany ohatrany ahoana le izy mety ozanao hoe utopie ve zao fa tsy maninona fa ho azavaiko any le izy fa misy tiako atongavana amin'ny farany
ame ohatra anankiray tsika olona fantatrareo tsara ny anareo zay manaraka ny actualité Elon Musk c'est l'homme le plus puissant du monde amin'ny resaka arabola zany fa jereo tsara eto am'izay le mentalité o zao lazaiko anareo hoe il faut casser le mal là où ça fait mal resaka vola ihany raha ianao ny anao confrontation frontale amin'ny mosque zany de atody miady mambato ianao na anao mitine ilotsaka andalambe eto zany de mitodika aminareo mpanohitra sy ny ho anareo mouvement resaka hoe hidina andalambe ça sert à rien ny hoe andehanao anty satria atody miady mambato fa là où ça fait mal de any amin'ny resaka poketra ny heriny poketra de jareo tsara tamin'ny Elon Musk ny ororo dolo ny olona rehefa hoe niakatra maison blanche izy niaraka tamin'ny Donald Trump de nisy mouvement citoyen tonga de spontané tany États-Unis manomboka avy any amin'ny figure emblématique hatramina acteur artiste sportif groupe na ONG vahoaka tsotra tonga de niarany rohitra nanao boycott amin'ny Tesla samy nanaraka vaovao nareo de médiatisena eraky ny Facebook mety osy nareo goutte d'eau fa goutte d'eau maromaro mahatonga océan misy tena nanao film nanao live mihitsy hoe tia niany Tesla ako averiko ary am'zareo izy izy na hoe tsy mila an'ity ntsona fa soloko zavatra fa tsy mety aminay ntsony ity boycotté Tesla pendant quelques mois fotsiny tonga de ny chuté ny cours-ny Tesla tany amin'ny bourse tonga de tena amina centaine de milliards ao anatin'une semaine marary zany ka marary zany de ina ny zavatra nisy i Elon Musk le bezeste be le manao zao tery amin'ny podium iny miara atao amin'ny gouvernement Trump de hoe mifamalo izy ro raha tsy idiratsika iny zany de hoe hiverina mody foronina zany hoe miady fa ny tena problema vodona mafy le ry ary amin'ny Tesla de mila verina aho satria raha mitoy zao de Tesla va couler satria izy nieritreritra hoe afaka migérer an'io ihany sady manao politika atao amin'ny Trump no tsy tafavoaka satria henjana be le pression populaire tamina resaka boycott de le boycott misy fiatraikany any amin'ny resaka poketra n'lay le olona boycottévana dia hitanareo ny résultat zany hoe ty système mana boycott ty amiko zany ny hoe grève zany efa zavatra efa lozantoetrandro zany na ty Europe tsy manombo zany hoe tanareo nisy manao hoe grève contre la loi de Macron et grève contre mais zany politicien fa zany satria efa tamin'ny andro mentalité syndicaliste taloha be oui io ny fiainana tsara fantatsika efa ny fiainana de misy évolution hoe efa de ny évolution eo ihany fa obsolète ny système à un moment donné tena nety tsara ny pression syndicale fa am'izao zany syndicat zany tsy ro tsara ny amitsika tokony mezandrala fotsiny syndicat tsika mody mitabatabakely eny analakely de samy miala de lacrymogène de mody retrano tsy efficace zany c'est lasa ohatrany zazakely milalao capisily fotsiny fa là où ça fait mal de il faut réfléchir pour atteindre leur portefeuille ampiasao mibety e samy olona mianatra daholo tsika ary samy manany secteur any ahoana ny fomba ahafahana plier ny adversaire amin'ny resaka poketra de nao tonaka zany tsy manambola fa ahoana ny plier avao azoko zarany ny hoaniko isana kanefa izao ny hoaninao zay indrindra aiza ianao no mividiny zavatra hoaninao ary any amin'izy ianao no mandeha ny problème ne isika ihany no mialimenter an'ireo olo reo c'est nous qui rendons ces gens-là puissants fa tsy puissant comme zao fotsiny zany reo de zany ahoana zany tsy azoko zareo tsara resaka boycott teniko teo le toetsaina militantisme zany amiko tena mila ary zay ny amiko mantany misy namana tato amin'ny TikTok hoe inona ny rôle anareo mitoe za zany mandeha mission hoe anjarako zany hoe to hitaizany vahoaka malagasy ho lasa militant am'izay et amoureux du bien
et du droit et de la justice, mais de manière sage et malin. Tsy miditra amina resaka violence tsika, tsy miditra amina resaka eritreritra tsika, fa ty betro ity ampiasaina mba ahafahana misensibiliser tsika gasy aloha hoe mila manana ny atao hoe acte de résistance citoyenne am'izay tsika. Mbola veriko ndray tsy any amy resaka fidinana an-dalambe, tsy any amy resaka fikomina, tsy any amy resaka korotana, non pas du tout, fa any am'izay mamparary de resaka boycott. Hitanareo ngambany amy Facebook, TikTok, zareo zaza tanora eran-tany milancer boycott amina marque puissant eran-tany, fa miforitra ary lerony rehefa satria ty réseaux sociaux tya tsy fantatrareo fa tena force angeza be tya. Za tsy manam-bola, za tsy manana bras armé, za tsy manana communication, tsy manana média, tsy manana télé, tsy manana radio, tsy manana gazety, fa il faut utiliser notre réseau, les réseaux zay le hoe vahoaka ny réseau donc zany ny sensibilisation isan'andro. Ina moa ny antony andaniko andro eto isan'andro manao an'ty TikTok ty, za tsy mialatsiny aminareo atao on va se parler dans les yeux, je suis pas là pour amuser la galerie, hein. Je suis pas là pour faire bouger le popotin ohatrany sasany de mivarotra produit de tapitape saindy mialatsiny am'izay mpanao an'izany. Je suis pas là pour satisfaire votre ego, hein. Mais je suis là en mission par mon Dieu hoe foazony vahoaka mba tsy ho hitsakitsahany olona tapindoha ohatrany sanatra zany ohatrany fatinalika. Nous avons notre dignité, ary io dignité io tompoka tsy azo vidina, tsy azo vidina io dignité io. Nous zany de zao hoe système de boycott azo atao tsara zany. Boycott ny amin'ny resaka produit, boycott ny amin'ny zavatra hoe azonao atao hoe azonao baiko no kibonao io hoe za tena minazanareo an'izany, mety ozonareo hoe inona koa za koa ve disy dika, tena misy dikany. Za tena mahavita mihitsy hoe rehefa miditra magasin anankiray de jereko ny produit de misy produit tsy vidiko mihitsy satria tsy mety amin'ny valeur ako. Mety ozonareo je suis débile, je suis fou, mais zay le mentalité na militant. De nefa tsy janona amiko fotsiny zany fa anjarako indray aveo ny milité amin'ny boycott, ny manaparitaka zay amin'ny olo hoe ndao boycotter tsika ty produit ty, et que tout le monde n'achète plus ça et ça. Ary ina substitution io jereo tsara ny système nataony russe sy nataony Ibrahim Traoré ny Burkina Faso rehefa nataony zala embargo amina zavatra hafa izy, fa avitany zala nanao an'ny ny plier ny tandrefana tamina resaka esprit de patriotisme, tamina resaka boycott hoe tsy mahafaty aho ozy izy ny russe anankiray zay raha tsy mihaino an'ty chaîne tisy tya, tonga de midaboka ho azy le chaîne télévisée. Tsy mahafaty raha tsy mihinana an'ty produit ohatra hoe misy ty karazana produit ohatra hoe menaka io na vary na ina zay avy amin'ny ennemi zareo de tonga de nanome baiko, tsy hoe baiko fa nanome consigne fotsiny ny leader ny révolution zareo hoe tsy mividy an'io fa tonga de manambitamby am'izao fotoana zao reo olona reo any Sahel manomboka avy amin'ny zavatra kely zay le ozy soratra masina hoe mahatoky amin'ny kely de manomanina ho tendraiky ho mpanapaka ny be. Donc izy anao ndrasa nosy za ianao aza miandro zany système iova zany, aza miandro hoe isy messi mpanao politika zany ho avy eo de hanovany zavatra, tsy isy zany le tia. Le pouvoir est dans les mains du peuple. Tsy rediredo zao zavatra lazaiko zao fa marina, le peuple ao fa tsy olona anankiray. Donc tant que za mbola mijouer le jeu ianao mody mitana mafamazanay jaly zay pasteur ty zao nanaovany olona anay, nefa ianao ny consommer le zavatra atao le olona mampijaly anao, ino koa ny dikan'izany? Azonareo ve le izy? Ianao
tena vontseo zay ho afaka am'ty mahazo anay ty hoe tomba afaky zay pastera nefa izy amin'io mialimenté an'le olona mampijaly azy ihany il faut être fou tsy ho tianareo zao discourko zao fa tena ho teneniko zany za eto tsy mitady bravo zany fa c'est mon rôle voilà no zany ny zavatra ho ampitain'ireo olona reo dia ataony zay inotsika vahoaka fa eo ampelantanany zareo fahefana mais non c'est un mensonge le pouvoir est au peuple fa isika no nanome an'le pouvoir eo ampelantanany no zany dia valy telo hoe fa izy anao andrasan'ny nosy de ny vahoaka anao andrasan'ny nosy tsy hoe aizany tim fona aminareo tim aizany HVM fona aminareo HVM aizany ekipany cité ny fona amin'ny ekipany cité-ny a tsy reo zany no andrasantsika raha mbola reo no andrasanareo eo a nahita masodolo nareo tam'ireny collectif des candidats reny a fa pourri jusqu'à l'os satria misy vendu tao ary reo raha matoa miady eny amin'ny arabe a tsy hoa c'est pas pour vos beaux yeux fa ho zay hoe bana indray le ty zao fa oko zay a modimody alternance fa alternance napoketra c'est pas pour le peuple mihitsy il faut pas se mentir zay mahatonga anazy de zavatra lazaiko ty tsy afalin'ny olona mihitsy satria zay mahatonga ny olona sorena moke tsy fantatra tsony misy anao misy olona mandefa message amiko tsy fantatra tsony misy anao pasteur anao ve mpanotra anao ve zao ve misy vous n'avez rien compris je suis là pour le peuple kanizaniza ny olona miabrutira-ny peuple io na ny fiangonako aza de toeriko na ny fiangonako toeriko fa tsika samytsika tokony mba tsy famely kosy tsika samytsika tokony mba sampanompon'Andriamanitra tokony azafady ragnandria ka no zany dia eto dia électron libre ary zay hoe j'ai pas de compte à rendre qui que ce soit ary zay no mahatonga manana zay liberté de parole zay satria tsy mise référer amina entité anakiray ambasy aloha erakely any amin'ny débat aloha hoe za no live raha reto andro za hoe afaka miteny an'ity sujet ty non zay no mahatonga anay tsy mety miditra mihitsy ao anatina fikambanana na antoko na ana satria tonga de fantatray mihitsy zany za zao ilaza aminareo zavatra eto hoe nisy ny abordé tam'ty tiktok ty hoe ao fa iaraiazy sika fa mahafinaritra anay zavatra ataonao fa ho fédéré anay non j'ai pas besoin satria efa zany ny fomba ataon'ny olona rehefa te contrôler anao izy de mody micréer mody hoe partenariat j'ai pas besoin de partenariat satria tsy manana ny liberté de parole ako tsona am'izay fotoana zay tsy resaka hoe orgueil na mialonalona irery fa tena resaka pragmatisme le izy nous zany de verina am'le fanontaniana teo hoe ina ny solution il faut reprendre le pouvoir dans les mains des informels oia de eto indramiko ny tenin'ny monsieur Lazare Zaferson ihany zay marina loatra ny teniny hoe fa onao izy rovina ozy izy vo iovy io système ozy izy le mpanao gazety taminazy de ozy izy Lazare Zaferson hoe tsy miakina amiko zany ary marina ny azy zay kosa aloha tena discours marina ny azy tsy miakina amiko zany fa tant que mbola mety amin'ny malagasy vao situation zao a de aleo samy miaritra eto izy il a raison tant que mbola mety aminy hoe mbola azo efina de velao eo e de aloha ary tsy mifampitabataba fa samia mitomany manginany amin'ny misy azy any de tsy mifanadala ohatra ny mpivady miady any io tanareo le misy le onay pasteur matsy tonga aminay le olona vonono vady koa pasteur mangana daholo reto ny vonono tsy zakako tsony ho faty ao hoe de tena maratra tokoa le olona maka certificat médical de sisa de tena ontsa ianao de ianao zany tamy voalohany a za nandeha tamy fihetsepo tamy voalohany de tena tokony zao aroso am'zay izy oka ihany ndray fa tsy foiko izy oka ihany ndray fa so de mamenatra ny fiarahamonina oka ihany ndray fa de aveo ndray ianao raha ny foterina hoe ianao koa ve no mampiady anay ohatra
ianao tonga atao mibraoko mitaraina mitomano hoe voadaroka de zany hoe lazaina mampisaraka sy mampiady anareo tanareo tiako tonga sary ohatry zay izy hoe ohatr'izay koa le société malagasy minananana ao Facebook ka mitatatata kazao e kazao e kazao raha mihaino azy anao de hoe anao raha reto fa il faut pas se leurrer aux avazaha aleo tsy misy ninina atao soit on le fait soit on le fait pas tsy manao zavatra demi mesure zany rehefa manao zavatra amin'ny fiainana ka dia ao koa ny manana sosikevitra ny sasany amiko politique d'autruche mivavaha mafy paster hoe tampa afaka ny firenena paster mba iovaniny zavatra eto za tsy mahavita teneniko zay za hatram'izay rehefa natsona hoe fitondrana mbavaka ho an'ny firenena hoe ny mamasiny ho ary e ivavaka firenena mba iovany anina mba iovany za tsy mandeha satria amiko a fona aminareo fiangonana vous êtes complice de io no mody adroadrona amin'ny fitahana amin'ny resaka fiaraha-mivavaka io le vahoaka fa tsy niraisinareo ny responsabilité anareo de mody appréciena ny olo hoe mivavaha fa hainy jesosy ny zavatra rehetra jesosy tsy apakatra ny vary ao anatin'ny vavanao jesosy tsy apakatra ny vary ao anatin'ny vavanao ary fatany ko fa tsy honnête ianao dans le sens hoe tena mijaly fa ohatra ny mapety anao ihany le izy ka noho zany dia za manokana samy tianka moi za tsy miditra am'ireny hoe andao ivavaka ho an'ny firenena de mety nareo hoe ianao zany tsy manam-ponoana tsy maninona ianao zany tsy mandray ny andraikitra ao tsy maninona fa raha ohatra ka tena mivavaka ianao de mivavaka zay ataoko tsy hoe nivavaka ataoko fa ozy jesosy hoe répétera rehefa mibebaka ianao de ampahirezo ny rahalanao raha hitarina zay teny jesosy tamin'ny petera zay pardon pardon de hoe na tsy fantatrao ny zavatra mahazo anao de andana mahazo ny rahalanao andana vonjeo izy ampahirezo ny rahalanao zay ny azy tsy zano andrasanao izy fa andana de ina am'izay ary le izy eo am'izay lay teny zay indramiko ny filosofia ny Henri Thoreau Thoreau Henri Y ny farany il faut distinguer la loi du bien et le droit de la morale. Il faut savoir distinguer la loi du bien et le droit de la morale. Il nous faut une théorie de la désobéissance civile. Désobéissance civile avait amené le philosophe Henri Thoreau. Les désobéissances civiles, tsy resaka rébellion, tsy resaka fikomina, fa fanasana ny vahoaka nizaniza hahay anavaka tsara atao hoe lalàna sy ny intérêt public. Le bien, ina le bien eto zany dia ny intérêt public. Donc ny lalàna tsy miservira ny intérêt public de azo dinganina. Il faut savoir distinguer la loi par rapport au bien. La loi du bien, la loi par rapport au bien et le droit par rapport à la morale. Ni teneneo fanjakana tandalana dia ny ao ati-sain'ny administrateur sy ny mpitondra fanjakana de hoe la fanjakana miservira ny loi ary zay ihany de oza hoe oui kanefany raha loi tsy miservira ny bien commun na ny bien collectif de cette loi n'a pas de valeur. Et on a traîné Henri Thoreau
ary ny kristianisme koa de mivoy an'izany fampianaran' jesosy zany izy aminareo zy jesosy no manana ondry latsaka ao anaty fatsakana andro sabata ka tsy andeha hakan'io ondry io zany hoe mandika lalàna zany ny olona mamaka an'le ondry latsaka ao anaty fatsakana satria zao le principe le fatsakana andeha hivavaka any amin'ny tempolo zany le jiosy dia tafatsiropaka le ondry de latsaka ao anaty fatsakana de maty ao tsy de le ondry maty ny problema satria izy mana ondry be deaibe fa ny problema de le fatsakana io a lafo vidy eo amy jiosy satria io poi io fatsakana io mamelona n'le tanàna ray manontolo tout le village donc raha maty eo io ondry io de pourri lay fatsakana de condamner les puits de mosary ny tanàna ray manontolo mosary satria tsy misy rano ao il faut marcher des heures any amina tanàna hafa ndray raha manaiky le tompon'le tanàna ao hoe satria taloma samy manana ny poiany de anao avy eto amin'ny fokotany ataontsika hoe avy eto amy ohatra atsika hoe andorany fotsy manana ny fatsakanao de andeha atsaka ary iavolo tsy mahazo satria chacun à son puits sauf zareo ny mamea lalananao donc zany condamner les villages noho n'inona noho n'le olona idiot le mpivavaka idiot namelan'le ondry latsaka atao anaty fatsakana tokony hoe aloha ampiakarinaingana le ondry raha maty eo io a de tsy potable atsolo le rano ka tsika nde vavaka fa sabata ny andro lalàna de miteny hoe tsy maintsy makany ampiangonantsika fa sabata ny andro de ozy jesosy hoe vous êtes bête des idiots mpiatsara velatsy teny jesosy tamin'ny farseo zany fizy aminareo izy izy ny tsy mandeha maka ny ondry olo zany hoe misy bon sens misy cohérence le ao anatin'izy de jesosy misy ny mamea lana hoe azo dikaina ny lalàna rehefa tsy miservira ny bien collectif averiko azo dikaina ny lalàna rehefa tsy miservira ny bien collectif satria ny fanajana le sabata am'izay fotoana zay de lasa bien lay communauté mpivavaka fotsiny de raha atao eo ambony balance ny bien ny communauté mipivavaka zato ve no ambony noho ny bien ny communauté amina million mazavabe fa le communauté amina million donc azo dinganiny ty raha toka hahasoan'le million zay nanay ny etika anay tompoko tsy mitovy amin'ny etika ny mpitondra fivana maro tsika de zao tsika mivavaka tsika zao ny marina ihany fa ny marina ny définition ny marina tsy hoe zay ny voasoratra tsy hoe zay ny lalàna fa nanay ny atao hoe marina de hoe marina io lalàna io mitombony io lalàna io rehefa mitsinjo ny rehetra rehefa mitsinjo ny aina fa raha tsy mitsinjo ny aina tsy marina io lalàna io na dia lalàna misy le izy noho izany dia zay natonga ny Henri Thoreau manao hoe désobéissance civile mantany anao mbola tiako inona le izy désobéissance civile le désobéissance civile eto dia miainga avy amin'ny fijerena chaque loi la loi ne représente pas forcément le bien parce que la loi a été faite par des hommes et ces hommes ces législateurs qui ont fait les lois ils ont fait les lois sur mesure pour leur propre intérêt c'est tout législateur zay ny etika an'izao sosy zay dia ahoana ny fomba nylazany Henri Thoreau azy c'est la loi c'est le droit à la transgression c'est le droit à la transgression c'est un droit de transgresser la loi lorsque la loi ne sert pas le collectif et non seulement un droit fa mpandinika sasany hoe c'est un devoir tsy resaka réaction à chaud tsy mety manao réaction à chaud fa dangereux manimba zavatra hoe tonga de manao réaction à chaud zany tsy zay le izy fa tena à tête reposée mandinika tsara loi par loi zavatra rehetra zay misy de hoe inona daholo ny zavatra incohérent ao anatin'lay lay machine administrative ao anatin'lay loi apetraka amina firenena
zay hita fa zavatra bancal bidon tsy miservira ny collectif dia tokony interpeller ao anatin'izany a ny force vive rehetrarehetra qui dit force vive avec s ao nareo société civile ao isika fiangonana asiko mafy ny tena komangana satria ta ao anatin'izany fa tsy varena fotsiny any ambony pilipitra ao isika citoyen fa tsy andro foana hoe re olona reo dia miinterpeller azy zavatra dia ny micréer synergie ao anatin'ireo zavatra reo izay no afahana mampakatra feo hoe inona le izy concrètement nantany le mbola tiana teo sa mbola tiako za ola terre à terre tsy idéaliste mba mijery nytraikefan'ireo militant za any voteto hoe il faut avoir un esprit de militant za militant ao anatin'izao action zao fa militant tsy amina antoko na fikambanana fa militant du droit et de la justice jereo amin'ny tany hafa surtout amin'ny tany misy dictature eran-tany sy na ny tany zay milaza azy o démocrate azandreo mifaniolo faran'izay démocrate no tena dictateur fa dictateur amin'ny fomba miatsa zany hoe asina anesthésie kely zany le izy de sady atsofony any le zavatra ino ny tena plus pire no le vrai dictature bon bref inona dolo ny zavatra ampiasainy zareo afahany zareo misensibiliser ny vahoaka eo ambanin'lay oppression ampiasainy dark web nanao antso a teto hoe hoan'ny tanora nidira amin'ny fiofanana amin'ny resaka intelligence artificielle sy informatique satria anisan'ny fitaovana azo ampiasaina tsara io ampiasaina ny média parallèle ny média officiel dia mazava tsara fa tsy afaka manantena ninina média officiel tsika ohatra fotsiny zao hoe ny gazety ao Madagasikara mana patron de presse misy fotoana zao masy mi-intervenir ao rehefa manao live ao amin'ny Facebook surtout de tonga de miattaquer anavy zareo hoe zay mpanao gazety ianao fa mpanao gazety voakarama voatono meo anahy fotsiny anarany gazetinao tonga de mazava be izy anao ndamosinao donc pour moi oui vous êtes un journaliste mais vous êtes un journaliste pour défendre la cause de votre patron de presse c'est tout mais pas pour défendre la cause du peuple. Donc média parallèle na tiana na sy tiana dark web any no afahana miéduquer miéclairer mila matraquage tsy zay natonga ny anahaka fanapa-kevitra anao zavatra isan'andro satria tellement le mal efa tena latsapaka le racine le mal zany efa lalina be donc tsy ampitsony le kindraindray inona tonga analy hoe efa isorako be debe reo rahalako sasany santé ny tany akaramalaza santé ny tany tsy haiko am'ireny fivorimbe reny a fa c'est pas suffisant mes frères parce que le mal est profond le mal est systémique ozy izy ny namako zay le mal est dans le système donc tsy maintsy mila dose équivalente zay koa donc zany a il faut utiliser tous les moyens possibles dark web média parallèle réseau sy ny sisa mila ampiasaina daholo zany ary ao ambadiky zany rehetrarehetra zany dia mila citoyen manana toetsaina militant fa tsy consommateur fotsiny ny akamaroantsika de consommateur miconsommer an'lay zavatra misy eo fa tsy militant esprit aloha mila nanana aloha avant de se lancer am'zany zavatra zany esprit d'un militant le militantisme zay tsy ananatsika firy eo no zany dia ilaina ny droit à la résistance intellectuelle tsy manaradreny rano fotsiny izay asaina hoe sokafo vava de ty ekeo atao manaova amen ekeo non mila résistance intellectuelle koa fa tsy manaradreny rano ohatran'ny mouton de panurge fotsiny aveo mila koa résistance dans le sens hoe dans la durée satria ty zavatra ty tsy vitandray andro ary tsy voatery hoe zaho rery fa mety hoe zay contribution koa aloha de fa ataoko tsy voatery androny rehetrarehetra hifo amin'ny torimasony
io dolo hoe mampidécouragé antsika tsika masy problème atsika de ka za tsy mahita vokatra am'le izy paster efa mba nanao ihany a zay l'erreur le hoe mba nanao ihany fa nga izy ty vitany ray andro leroa fa nga izy ty nga sy hitanao fa le mal ane il est profond e tsy le hoe vaovao miseho am télé kely sy am gazety Facebook kely hoe nisy botulisme tary nisy azao tary de iny de andehanao pompier tsika amono afo fotsiny bon ahoana mba tsy sinisy fa le mal est plus profond que ça donc zany tena mila ao anatin'ny amanao sy ny conscience nao misy aloha le toetsaina militant fa tsy hoe le olo ampanao réaction à chaud fotsiny iny amy situation misy ina ny but an'le résistance sy le désobéissance civile rehefa ngeza be ny ampleur an'le désobéissance civile sy le ampleur an'lay résistance populaire fa tsy politique za zany zao tena il se démarquer amy politicien am'izay résistance populaire fa tsy politique tena efa afy nandorony lambatsika avaoka reo mpanao politique reo tsisy logiciel mety amitsika ntsony reo populaire am'izay zao dia inona ny tanjona amy résistance miinterpeller ny opinion publique zay le izy ahoana ny fomba hamoazana ny opinion publique zay aloha première étape tsy hoe mbola hanova ny fanovana zany mbola ary amy farany ohatrany karazana effet domino ohatra zao io hoe efa retanao lefa le ohatran'le feno kapoka de le amy farany iny a le dernière goutte mamposaka an'lisy tsy ny mamaiky hoe atao ahoana ny ampiposaka an'le nan'olona moa tsy hoe atao ahoana ny ampidéborde an'le kapoka c'est pas on n'est pas encore là aloha tsika mitsotra fa ahoana aloha ny interpellena an'le opinion publique aloha hitanao le olona le secouenao ampandrina mifoaza fa misy mamaky ny trano fa tsy ozy izy le olona zany efa le mpamaky trano efa ombany de ndraindray le olona be torimasy de somary fialana tamaina kely rehefa tsy mety mifo mety tobasana rano glace de iny tsy mahafaly fa mety tezitra aminao le oe le ty efa maniny za tomba handany rano mety voaompanoa anao tsy maninona efio kely ao areo mety mahazo daka kely anao tsy maninona efio kely fa aveo izy sotra ny lany namoana afaka saiky matatoka misy mpangaratra ombany eo na otokotany eo de ohatrazay eto zay zao mahazo opa mahazo vava mahazo teniteny foana fa tsy maninona ça fait partie des grades daholo zany fa si ça fait du bien au collectif raisinay ohatran'lay médaille ny izy moa le général le misy médaille be debe iny raisinay médaille reny hoe reny zany mariky ny traceny atao hoe tolona dans le sens hoe tolona psychologique ny resantsika eto de mila interpellena ny opinion publique amy fomba ahoana zay lazaiko hoe ho atsika zay nianatra force sy arme ny fianarana nataonareo le retsy raha primenareo any anaty kitapo fotsiny fianaranareo de c'est dommage hoe dans le sens hoe nahazo poste anareo oui ilaina ny manana inona filazana zany mananana situation tsy mandany zany fa zay fotsiny ve anao ozy de sosy zay hoe raha izao fiainana zao hoe anao anaty anatsika ny kristy de manina mahatra zany hoe raha am'izay fotsiny hoe raha vantoko le verset hoe raha juste pour le manger et la nourriture et les vorodamba fotsiny no anton'ny anaranao tsy hitako ny anton'ny anarana fa tsy aloha manao bizina ohatran'le roany tsy nianatra araky le hoe zereo za zao tsy nianatra nefa za zao tafa ary marina ny azy am'izao nge tsy mila mianatra zany de tafa tsy mila mianatra zany eto de tafa jero fotsiny firenetsika jereo mandidina atsika izy daholo reo manakarenareo la plupart sont des concres mais ils sont malins fa maninona ny zanaky ny mazava tsy mba ho afaka ho malin fa hoana zao sosy zanaky zao tontolo zao manatsaina kokoa amy karazana olo zanaky ny mazava pourquoi tsy ampiasaina io loha io ry zanak'andriamanitra nefa ianao manana fanan'andriamanitra donc ty résistance ity de zao hoe ampiasao saina anome ohatra tsika concret tsika tsy any amin'ny abakabaka mila mijery koa ny traikefa ny hafa any ambadika any ohatra zao tantaran'ny Inde tamin'ny Indira Gandhi
malala tsara le tantarale hoe la marche du sel atsika fomba anankiray namoazan'ny diragandi ny indien hanoerana ny oppression britannique dia tsy combat tsy ady fa la marche du sel jereo ny chat gpt nareo na ny google rehefa avy eo iny ny interpeller ny opinion mondiale zay aloha ny tanjona voalohany hoe inona ny fomba interpellena ny za tsy manana an'le mbola tsy manana an'le valiny a fa za samy miaraka amin'ny karoko atsika qu'est-ce qu'il faut faire pour interpeller l'opinion publique samy mikaroko samy mampiasa ny fahaizany ny anjarako eny de mandefa piste de réflexion fotsiny za koa mba mikaroka ihany ko idiragandi zao nampiasa zany hoe la marche du sel zany fa zadiny de ty ny zao tontolo zao na ny mampodina ny fiarahamonina na ny firenena na zao to zao dia ohatrany chaîne anankiray tanao le chaîne bicycleta tsy mandeha io chaîne io raha vao misy maillon anankiray fotsiny mitsoka averiko tsy mandeha io chaîne io io bicycleta io moto cross be matanja be ohatrany omby io na de ty matanjaka be ty moto ty tena tsy mitsoka lalan-drasy ty oui fa vao misy maillon ray fotsiny mitsoka am'le chaîne de atranona koa io vadika atranona koa io de mety midehaka tena tamin'io nandeny le ty ka tena enjany mahavita tamatavy jusqu'à tany fort dauphin io zao ny forcen'io zao ny consommation io ok fa maniny izy ny tsy metsika ka tsy ao le maillon anankiray ay bon nefa le maillon mety mora kely tiako atongavana ny mampiodina ny firenena ny mampiodina fiarahamonina ny mampiodina zao tontolo zao de fitambaratsika tsirairay maillon ao anatina chaîne de ozana hoe kinona moa zay za par rapport oui rehefa misy maillon ray fotsiny mitsoka de natinana sy tsy maintsy misy problème kanefa mino fa tsika tsy maillon ray fotsiny azonareo ngamba tiako atongavana zay lay hoe les rouages administratifs les rouages ny firenena na ny zao tontolo zao de zay donc la désobéissance au service d'intérêt public et non personnel idirangandina ny me ohatra atsika tamin'ny lutte-ny racisme ta États-Unis le vehivavy le nasiana niala atao anatin'le bus fa tsy mety niala izy imaginareo hoe fait divers vehivavy tsy mety nasain'le polisy hoe miala tato am'ty bus ty ianao teo no namoa ny opinion publique zavatra tsisy nanapoana izy iza nanapo hoe questionna hoe olona mandeha bus hoe tsy mahazo mitrato ny olona maintoditra fa tia bus natao any fotsiny de nanao fanahinina mihitsy le vehivavy zay le hoe nampiasa ny lohany kanty ozy ny fitena etanosy naranitra le vehivavy hoe ity étincelle ty au bon moment au bon endroit hicréer étincelle et ça n'a pas raté elle a fait fatany nefa tsy hotafiditra tsy hotafajana ao anatin'io bus io izy nidiran'le ramato le bus de tam'le de zay le tratran'le piège natsangany zany ny fonctionne tsisy eritreritra tsisy vavabe tsisy korotana fa nibetro ny asa de taminy re tsy miaraka amin'ny force satria manany force izy io force io ihany ane ny fomba io ihany no hanajatsika an'le olona de io force io ihany no mamely azy mamely ny tenany any de nampiasa ny force nanala le ramatotao de zareo nihevitra hoe l'affaire est réglée inona koa zay ramato kely io tsisy force koa atosiko oatra fotsiny de mienjera tena c'est vrai fa ny tsy fantazareo nanao effet domino iny de nanomboka teo am'izay le lutte fa tsy ny fo io lutte io raha tsy nisy an'io initiative an'io ramato maillon anankiray monja dia nanetsika fiarahamonina ray manontolo et le monde entier questionna bus hanomezana anareo idée le izy hoe ohatrany ahoana le zavatra tiako resahana ao anatin'izao zavatra zao résistance intellectuelle miaingany zany zavatra zany hoe foazana ny atidomba hitady an'izay evitra zay zay ngamba ny taridresaka lavalava
fa ny objectif ako zany de zao hoe ahoana ny créer électrochoc ny conscience mba hicréer le déclic ny ainga avy amin'ny Barea ty resaky ty ary isaorako ny Barea satria ny inspiré atsika vahoaka malagasy hoe jereo tsara il suffit de 22 garçons qui se sont mouillés le maillot dans le sang et la sueur, et tout Madagascar mifoa. Nanao statut zahay hoe tsy ry zala mpanao politika gaiglanina tafavoaka an'izany, tsy ny intellectuel, tsy ny avaram-pianarana nomezatsika radax am'le fomba fitenin'ny anglais ohatrany mampimeny fa za zany tena nihaino an'iny teny dax iny nataoko vidéo misy moa izy hoe ahoana tsara moa radax everything is ready message ane reny tout est prêt pour fafantany napetraka hoe ready ve tsika zay ny fantanina ready ve tsika prêt ve tsika raha bandy reo ils sont prêts ary ny profond zany mijery TikTok tandroany maraina ny chaîne télévisée africain rehetrarehetra ny tantarany éloge ny succès ny Barea à l'unanimité ny chaîne sportif rehetrarehetraky ny Afrique hoe personne n'a pensé que Madagascar arriverait à ce niveau, personne. Sous-estimé ny olona misy tsika izay nandona ny ampopondra ny créer déclic tena mamono tena ane le boy kely mba jerenareo tsara ny fomba fanaovan'ny bola tena namono tena nisy abnégation tena hoe namono tena hoe zay hoe dans le sang et ça a payé. De chacun zay nany Barea zay fa ho atsika ndray inona za tsy teny hoe tsika ndeha ho ambakany Barea tsy any le izy fa zala no locomotive mitarika hoe on a fait notre boulot les gars fa mitodika mivoaka malagasy azafaly fotsiny eraky ny arabe le papa am'le sarimbilany fa anareo mitoy any atsika mitoy any fa raranako am'le fantanina am'le thème hoe miandry an'iza fa iza anao andrasany nosy point d'interrogation saotra anareo nanaraka hatramin'ny farany raha misy te intervenir dia omena lalana hiditra eto am'izao live zao fa zay ndray ny chronique tsika androany naoary misy intervenir ave mba neo hevitra ao anatin'izany resaky zany zafady fa maneno be ty afambatra oui, everything is ready. Par contre, are you ready? Ça, c'est la question. Everything is ready, but are you ready? That is the question. Yeah. Okay, cool. Go ahead. Go ahead. Salama pasteur. Salama Revat. Sika tsy arakitsaratra amin'ny voalohany moa le freestyle le vidéo fa
Ny raisiko kely tenen'ny pasteur teo hoe inona zany ny inona moa zany le déclic zany inona le déclic fomba fijeriko ty tena tsy maintsy miainga amin'ny zavatra miatra manaina andavanandro ihany io zavatra io. Voilà. Ok. Miainga amin'ny hoe RPTP ohatra ny hoe ny insécurité ny eny mitovy amin'ilay zavatra ny teneniko omaly ihany zany. Fa eo le déclic fa eo koa le araka le tenen'ny pasteur teo ihany koa hoe le durée an'le izy satria mila zavatra durable dia miainga amin'ilay hoe rafitra fokon'olona ihany io tsy voatery hoe fokotany fa mety hoe groupin'olona hoe tokantrano roa na telo dia efa zavatra toko hoe zavatra ngeza be hoe tsy afaka misorganiser ve par rapport amin'ny hoe reny hoe insécurité inona koa hoe resaka afaka manangana hoe karazana système-na bénévolat anampiana manitra satria aveza moa reny olona mpanendaka sy ny tariny ireny tsy olona manitra ihany ireny ary ny zava-doza ambadika le izy amin'ireny olona ireny misy tena hoe olona hoe nianatra fa tody amin'ilay fahasahiranana izy inona zany ny ampiasan'ny fahaizany rehefa hoe tody amina situation extrême na hoe anona tsy maintsy iketrika izy hoe ahoana ny manao étude izy ampiasa amin'ny fahaizany ahoana ny idiranao anatin'ny exploitena ny criminalité zany dia inona ny zavatra vahaolana amin'izay dia tsy maintsy miainga amin'izay système-na bénévolat satria mila tosika le olona satria amin'ny zava-doza ny exploitena amin'ny fahaizany au lieu de hoe zavatra hoe ianasoan'ny fiarahamonina zany ohatra kely tsy hoe tena ohatra anina kely zay fa eo zany système-na bénévolat fa eo koa ohatrany hoe resaka fitsaboana ny dokotera indrindra moa zany ny dokotera hoe tsy miankina matetika ny olona any amin'ireny ny olona sahirana mandeha satria rehefa tena jerena le an'ireny ohatrany hoe asa soa ihany nataon'le dokotera ireny au final satria hoe ohatrany hoe zay fohy dia ahoana nefany reny koa zany mila tohanana exemple be dia be ny exemple fa ny tiako tenenina dia hoe amin'le raha tia durer dans le temps le rafitra fokon'olona dia mila diversification en activité dia zay zany no anjara fitenenako. Ia mamaly ny remarque ny kialakely aty hoe kanefa ny biby tsy misy lohana ozy izy tsy mandeha marina zany kanefa zao iny le erreur anankiray koa le iandro olona hitarika foana fa io zany tonga dia leader satellitaire zay le izy manaiky fa tsy leader satria ny problème ny adversaire atsika mantsy informel aloha zavatsara ny adversaire sakeo tena le secteur informel tsy tamaso io tsy rafitra anankiray io fa état ambonin'ny état donc zany tsy maintsy s'organiser de manière informelle koa tsika zay ny antidote azadiny fa rehefa manao antidote na poison anao dia miainga avy amin'ilay poison ihany no akana antidote fa tsy hoe misy zavatra avy any avoany ambony parachute donc informel lay rafitra hidivana no zany tsy maintsy de manière informelle ka ianao zao raha hoe tady leader formel dia tonga dia misituer izy hoe ary fikambana reny ny orona dia tonga dia localiser anao dia mora kely manapotika anao satria anao formel structurel dia rehefa structuré anao dia cerné dia rehefa cerné anao dia mora ny manapotika anao fa rehefa ny rehetra mihitsy zay ny miinsufflé zao dia fa anisanao anatin'ny leader anatin'izy hoe miinsufflé zay afaka miinsufflé amin'ny alalan'ny moyen zao média parallèle dark web sy ny sisa peu importe dia avy eo tsy miandro tsony hoe iza ny voalohany anao fa tonga dia tu te lances aussi de manière informelle zay le izy hoe satellitaire zany hoe tonga dia miparitaka fa tsy hoe misy anankiray dia manaraka an'iny dao dia iny nefa le heure satria mety ho sendra ny olona manipulateur anao dia iny olona avy eo nefa hi-exploiter an'ilay engouement populaire ary zany efa zavatra nitranga teto amin'ny firenetsika dia misy olo anankiray fetsifetsy lahy zay te-aka fitondrana mi-exploiter le engouement populaire dia avy eo maty momokany dia zay mahatonga ny olona voatapoko rano mangatsika. Aba pasteur miainao le zavatra ny tenen'ny pasteur teo dia tena marina mihitsy le izy hoe tokony any amin'ny portefeuille an zareo no kopena satria zao
misy exemple tena ohatrany hoe concret le fitrandrahana volamena any amintsika any amin'ny faritra sud-est iny tena fantatro satria nandeha nanao vacances tany aho zany de tena simba daholo mihitsy le tany any de reo rehetrarehetra reo zany reo mpitondra reo ao ambonimbony ao samy manana tompony am'le izy daholo any zareo le carrière de zany zavatra zany nefa zany fantatra ny mpitandro filaminana nefa tena mpitandro filaminana atsika mihitsy ny manao gardiennage any de tsy misy mihetsika na ny mpitandro filaminana na ny vahoaka reo ny ataoko hoe ny ao amin'ny parlementa rehetrarehetra reo mifampipartage an'io daholo de na ny rano sotrony ny vahoaka any ary satria mampiasa mercure ary zareo le sonora eo zany de tena maloto de voan'ny cancer daholo le olona eny amin'ny sisiny rano de zany zavatra zany fantatra de reo zany anisany mampanakarena zareo de nefa tsisy mihetsika de zay le izy hoe ahoana ny fomba zay zany litsy zareo tena misenrichir miadana tsisy tsy haiko hoe ahoana ny fomba itenena azy fa tena zay mihitsy nefa raha any zany ohatrany hoe misy action kely fotsiny ary ohatra hoe am'ireny fidiram-bolana zareo reny no mihetsika amin'ny vahoaka na ny ohatran'izany de mba mety misy ka io tsy maintsy mila étude tsara mihitsy eo amin'le faritra sy le hoe satria io zavatra io na de ataontsika hoe misy carrière ary eo na misy exploitation minière sisa na tiana na sy tiana tsy maintsy misy besoin zareo ihany ahafahany miassurer an'io zay le izy de inona le besoin zareo ohatra hoe en manœuvre na en main d'œuvre na en approvisionnement satria mila approvisionner na ilay toerana na de manambola ary ianao na de manambola rehefa tsy approvisionner ny olonao de tsy ça veut rien dire ton or en tonnes et en kilos tiako tena zany hoe le izy zany tena mila misy fomba fitenin'ny ny zareo russe zay frappe chirurgicale le chirurgicale zany bien étudié bien précise ary amina zavatra tena hoe any am'le atao hoe vital fa tsy any amina tsy hoe resaka hoe fanoera fotsy tanao zao zay natonga niny le ohatra hoe ame ohatra fotsy zany l'histoire base toliara zao anisany zareo tsara fa le vahoaka zay eo am'le toerana hanao an'izy mihitsy mi se lever dia na de ataontsika hoe tanam-polo ry sarosarotra ihany tanao ny interpeller ny opinion publique tsisy nalala zao tsika rehetra za zao aty tsy nalala an'iny ianao zao tsy fantany hoe misy anao ny afata eran-tany fa ny olona tao am'ireo faritra reo no nisy mitsangana zay tonga de hoe zay lesaka hoe raha vo hoe désobéissance civile amin'ny filazany reny reny misy désobéissance civile dia na de tsisy rehetra aza de nanao boycott de iny boycott iny no nisy nipanina naparitaka tamin'ny réseaux sociaux sy tamina média parallèle zay vao samy nakandontsika hoe fa misy ina ao de aveo izany olona relayer porte parole zareo satria koa tsy mila olona manana position sy manana ka orange zany teny frantsay zay de ohatra zao i Théo Rakotovao izy no nanao ny relayer sur le plan médiatique satria izy artiste malaza dia manana notoriété izy ohatrohatray zany il faut s'organiser dans le sens hoe raha ohatra ka le vahoaka tany fotsiny no mitsangana tamin'ny base toliara io de maty moka atao fa aveo am'izay ny fo nisy intellectuel zanaky toliara maromaro taty andafy nanao karazana intervention na ta Facebook na nazava sur le plan technique de ino matsy migéné koa zay hoe zao io tsy hoe contre fotsy zay de oa tsy meneny taninay zany efa zavatra dépassé par le temps zany fa nazavainy misy olona spécialiste maromaro vo naka ohatra zany hoe le olona zanaky ny olona na de olona ray fotsiny ao ka manana relation olona ty ivelany de naka professeur ary zareo vaza tompon'le fahaizana le miexploiter l'izy nanazavalizy tsisy idy satria le raha tsisy idirany resaka politika tsisy idirany resaka momban'ny hoe pomban'izy na contre an'izy fa izy un expert no mitondra an'izy sarotra be ny contrediavanao expert neutre manoloana hoe ataontsika aka io ny expert any zareo pomban'ny fitondrana na contre fitondrana expert any zareo pomban'le mpitrandraka na tsy contre lasa zay foana mola izy de zay le izy hoe il faut agir de manière intelligente de manière tsy mandeha amin'ny fihetseham-po koa hoe tonga de manao réaction en chaud na manao réaction épidémique satria iny koa anisan'ny mahavoa iny fa tena tsy maintsy poser tsy mora zay zavatra zay mila tena amin'ny fo tony sy saina tony no ahafahana mitady hoe aizany ny karaha fa misy io fa ny problème tsy on ne prend pas le temps de réfléchir et de agir tsy miréagir fa miagir en fonction zay de zavatra nefany
tsy maintsy misy karazana relais entre an'le olona eo am'le faritra mahalala tsara le zava-misy sy le comment fonctionnement io a no manome ny information fa de avy eo mampakatra lizany amin'ny olona zay tokony ampiakarina de indray avy eo a mirelayer indray amina resaka hoe inona ary zany no azo atao vis-à-vis zay misy fay ve ato azo hidirana sa tsy zay zany tena c'est un travail d'équipe monstre l'izy tena zay retsorina fa tsy vitan'olo anankiray kanefany a ilay indrina no mahatonga le miteny hoe le resaka désobéissance civile am'izay endriny zay. Fa na te hetsika ary ny vahoaka fa zareo mampiasa force. De justement donc tsy mety mihitsy le mampiasa olona hoe manoera hoe andeha non tsy any le izy fa déjà aloha ny première chose importante de manome ny information rehetra ary ny information rehetra eto a tsy mila mitabataba be amin'ny Facebook ianao fa misy ny information ohatra zao a tamin'ny andron'ny deuxième guerre mondiale tena exemple pratique be tamin'ny deuxième guerre mondiale tamin'ny deuxième guerre mondiale ny nampandresy ny alieny tsy ny force ny américaine sy ny russe loatra satria hoe zay foana nyvoizina hoe raha tsy nisy ny américaine sy ny russe de tsy naresy ny ala Hitler oui sur le plan armement kanefany a ny résistant tany amin'ny fokotany sy tany amin'ny tanana tsiraray no ny fournir ny information zay tsy nananandrareo satria tsy tafiditra tany ny espion de za zao mipetraka eto amin'ny fokotany misy mahita ny base militaire ny miaramila mpandalo eto de fa manao étude hoe eto misy patrouille isaky ny am'izao katra am'izao etsy misy an'izao de ino napiakarina de tonga tany am'zareo de mora tam'zareo nanao débarquement rehefa aveo fa tsy hoe mialany ny force ngeza be de tonga de non mety ho lany fotsiny ny force anao nefa anao tsy frappe zay le hoe frappe chirurgicale donc zany zavatra zany zay mahatonga amin'ny teny hoe important aloha amiko ny rôle na sensibilisation aloha de rehefa sensibiliser le olona de à notre petit niveau tsirairay ny conscientiser an'le vahoaka amin'ny zay information ananina aloha satria qui dit ny olona manana information no manana ny pouvoir ao zay zany situation anankiray zay fa ny olona tsy fantatra ao le izy dia tu te laisses faire satria ianao raha tsy mahalala le izy de bon velo izy anao eko zavatra tsy fantatra akory momba an'le izy ohatra zavatra ohatrohatrany zany izy de après il faut s'organiser en amont am'izay avy eo fa tsy hoe kory hoe le vahoaka kely ary no endasina ery alohan'ny atao chair à canon non tsy any misy le izy zay sotra indrindra tompoko za sotra misy olon-kafa ato a ny ranto miarabatsika tafiditra anao ny fahitako azy aloha zany tena marina le marina mihitsy ny tenin'ny pasteur teo hoe le système napetraky ny mpanjanaka mihitsy zany a système napetraky ny mpanjanaka no efa olana teto Madagasikara zany ka fototry ny olana rehetra mifototry zay zany natonga ny tena fototry ny olona rehetra ka iny koa no lasa otriny hoe akoatr'izay koa zany le hoe otriny hoe zarazarao anjakana zany de na malagasy ary zany otriny hoe tsy de tena hoe miray saina fa mety hoe zarainy izy hoe foko ny firazanana sy ny ohatrohatrotro zany sy ohatr'izany zay zany anisan'ny tena olana koa ka nataontsika hoe important be ara zany le atao am'le hoe le ohatra resaka hoe bare asin'ny namana zany de ohatrany hoe normalement zany tokony ilaina mihitsy zany le resaka ohatrany hoe mamorona ohatrany hoe mémoire collectif anankiray zany de iny mémoire za mantsy zany ohatra mantsy mame ohatra atao Rwanda ohatra nisy an'le karazana guerre civile iny de après an'le guerre civile zany ohatrany karazana nisy ohatrany hoe iny zany napray an'le Rwandais zany hoe réconciliation entre ny Tutsi de iny ohatrany hoe napisy renouveau andry zareo zany manana azy de ohatr'izany koa zao ny Côte d'Ivoire tamin'ny farany teo le nisy an'le guerre civile iny de le footballeur Didier Drogba zao nitarika ny équipe pyrénéenne zareo le hoe nandoalika mihitsy zareo tamin'iny hoe andao tsika tsy hiady fa andao hiavana zany de iny koa zao ohatrany hoe napisy karazana renouveau kely tao Côte d'Ivoire
de za mahita hoe mila kely an'izay zany tsika gasy e, mila kely an'izay eny ohatran'ny barea reny lo sao de efa misy hoe mampiray-saina ny malagasy. Fa ny hitako tena olana zany le toe-tsaintsika gasy mihitsy ny tena mbola tsisy hoe firaisan-kina hoe mirahina zany na ohatrohatrotro zany, fa ataontsika hoe amin'ny resaka basy toliara fotsiny ara zao de mitarika zareo ny an'ny toliara na ohatry zany de avy eo nefa hoe avela hiady rery fotsiny ny any toliara na ohatry zany, nefany tokony misy zany le tokony misy zany le firaisan-kina misy an'le teny zay le hoe mihinana atao hoe fitiavan-tanindrazana, de fitiavan-tanindrazana de hoe mitia hoe misy ny constitué an'ny tanindrazana zany de le poninao aminy mihitsiny zany de enao hoe tia an'le printemps-ndrazanao aminao, tia an'le printemps-ndrazanao de enao hoe tia an'le bien collectif. De nefa zay zany tsy mety amin'ny tsy ao amin'ny malagasy tsony le fitiavan-tanindrazana fa fitiavan-tena sy fitiavana ny hoe nampitondro zany na iny de hoe fitiavana ny sezany sy namany, fa tsy ao tsony le hoe tena hoe le fitiavan-tanindrazana sy le de tsy haiko ny any Afrika nefa hitako hoe tsy haiko matoa angamba ny any tany Rwanda na hoe Éthiopie na Côte d'Ivoire tafavoaka zareo mety possible mety hoe mbola tsy de tena ao anatin' zareo zany le hoe firaisan-kina sy le fitiavan-tanindrazana, fa iny ny tena important be zany le mamorona le mémoire collectif iny zany. De akoatr'izay koa moa de eny akoatr'izay koa zany hoe inona zany mba ahafahana hoe mifédéré an'ny malagasy rehetra zany e, mifédéré an'ny peuple, ny intellectuel, iny tokony hoe tsy maintsy iray ady amin'ny système io zany tsika de tsy maintsy hoe ny firaisan-kinan'ny malagasy ihany le peuple ambany, fa tsy maintsy ihany zany lalana tena idivana an'le izy. Zay no saika fanekevitro kely. Araka le teniko mitovy amin'izay tenenao zay ihany, fa ny fomba nazavako azy fotsiny miova kely hoe samy hafa tsy miova le resaka déclic. Iny zao déclic ho anahy ny créer déclic ho avy nahita ny hafaliana iny za zany bon fa loatran'ny olona mpakafy baolina kitra rehetra, fa tsy nijanona eo fotsiny, mba tsy hijanona émotion, fa mila capitalisena reny, zay le izy hoe mba tsy hijanona de nahery kosa aloha zalahy tamin'iny de point barre, fa le message ambadika no capitaliser, mila capitalisevana le zavatra hoe le déclic, ka io déclic io foana ny fiainan'olombelona rehetra hoe inona tonga an'le olona ohatra hoe déclic na afaka azo toka ohatra raha ohatra tena hoe andevozony toka izy, inona déclic na afaka azy tamin'ny rongony, tsy maintsy misy zavatra ary ny teneny vivato teo hoe rehefa mahakasika ny ainy le izy de zay izy vao tonga am'le déclic. Dia raisiko am'le teny Lazare Ferson teo hoe tant que mbola miarranger na de tsy zakany ara ho an'ny gasy hoe mbola azo effinable le zava-misy dia tsisy misy le déclic. Or nefa ny raha iandra le déclic fotsiny koa sika, donc zany ny première chose aloha zany zay mahatonga ho anazy zany à mon petit niveau, ho anazy tsisy dikany point kely goutte d'eau dans l'océan par rapport ny zavatra miandry dia ny sensibilisation aloha, satria raha vao tsy ny sain'le olona mihitsy ny sensibiliser araka ny tena atao hoe le sain'le gasy mihitsy nefa nompitena, tsy hoe raty saina gasy fa nompitena ny sainy gasy, dia tsy reconstruction mentale mihitsy zany aloha zany no premier rôle anay. Ohatrany hoe olona anankiray hamboly tsika zao de manana masom-boly tsara ianao, manana kibota ianao, manana tracteur ianao, mais ça sert à rien tout ça raha tsy nesana aloha le tany. Donc zany mbola mila esana aloha le tany mba ho près, de avy eo am'izay mandeha am'izay ny technicienne sy ny mpamboly rehefa avy eo ambony. Zay zany no merci. Misy namana sekiniditra teo fa tsy haiko hoe tsy tafiditra izy niemotra kely ve sa ve tapaka. Nisy tsy fanontaniana am'zany fa commentaire ny kiala kely hoe il faut se l'avouer aussi qu'ils ont abruti la population pour ne plus réfléchir. Ben justement, donc il faut rééduquer la population à réfléchir. Si on va pas être fataliste. Donc, je suis dans mon plein devoir, c'est le me rééduquer. Je suis pas le seul, mandray ny anjara koa azy vitako manao ny azy koa ny hafa amin'ny domaine rehetrarehetra fa tsy zavatra anankiray fotsiny
dia izay éducation zay no éducation masy a tsy resaka fanabeazana fototra fotsiny sy le hoe éducation nationale hoe manana diplôma manana CPE BPC bac licence mety master doctorat tsy any fa ny éducation koa de amina resaka zavatra ohatran'izao tsisy intervenir antsony angambany ve raha ohatra ka tsisy de zay indray aloha ny vitatsika androany no potehina mihitsy voilà ary non seulement tsy ho tiany azy fa handrafy ny ray tanindrazana aminy eny ary raha ohatra ka tsisy akatra ntsony de makasitraka anareo zay nanaraka hatramy farany izao denidenika chronique du midi zao moa zay nanaovantsika anarana izy ity nafatsika nyzara zay zavatra hoe raha hoanareo zay mbola te amerina iainao n'ity zavatra ty na mba ahafahanareo mizara n'olona satria eto amy tiktok masy tsy voatahiry tono tsy voapartage tony zavatra tony nefa misy zavatra tokony mba zaraina amin'ny olona ihany a dia miangavy anareo hiditra ary amy page Facebook RGL dia ao le izy no téléchargeko de apetako ao le izy de anonareo mba mipartage azy tsy de fanaonay loatra no mangataka hoe partage fa parfois misy live ohatranytony ilaina ny vulgariser azy satria arak'izay hoe mila matraquage mila misandrahaka fa tsy juste poignée de personne kely fotsiny zay ary fa de misaotra anareo rehetra amy fotoana rapiso raha sitrapon'Andriamanitra ka tsisy fotoana mifanindry amin'ny ora toy izao mahazatra atsika zao veloma tompoko